Ivoaka rampitso ny didim-pitsarana momba ilay ady tany 30 hektara etsy Antanandrano, mampifanolana ny orinasa tserasera iray sy asireo mpandova. Efa 20 taona izay nakanidina tena fitsarana ity raharaha ity, ka izao ivoaka rampitso izao ny didy. Nefa dia hita fa mamefy fotsiny a, tsy mieritreritra hoe le zavatra mbola misy olana, mbola tsy vita le ady. Noho izany a, averiny indray le izy aty amin'ny première instance, izay tsy ekenay mihitsy zany. Miaraba antsika amin'izao alarobia maraina taotandro zao. Mazava fa tanin'ny malagasy na inona na tanin'ny télécom malagasy io, zay ny tena marina zany, zay na olana ho lasan'ny Telma, zay karazana nanao privatisation ny télécom malagasy, zany hoe lasa nikarana, lasa Telma ny orinasa malagasy ny serasera momba ny resaka telefony. Ka ny tena votoatin'ny resaka androany dia ny fivoahan'izay didim-pitsarana eo amin'ny malagasy teratany monina teny amin'ny toerana Antanandrano io nandritry ny efa 18 taona zao, sy ny Telma izay manao didiny be sandry, didiny be vola, manindry ny fitsarana. Ka tokony hoeny amin'ny tribonaly eny Anosy avokoa isika malagasy rehetra zay mahatsapa fa misy mitsindry ary misy ny fanolanana ny tanintsika ho an'ireo osa malagasy izay efa sahirana ka manana tany tsy vita. Titre mazava dia jereny-dralahy rehefa azoazo ny sitiny dia jerevany lalana ambanin'ny tany rehetra, angalan'ny tany tsy eto Antanandrano ihany zany fa manerana ny Madagasikara ray manontolo, zay tany tsara rehetrarehetra hatrany Anosy be reny nanagadrana-ny Minidony reny dia tapitra giazan'ny mpanambola, indrindrindra ny Kiarana sy ny Sinoa. Ka manaitra antsika rehetra mba samy tonga eny Anosy, eny amin'ny tribonaly, hanotrona ireto mpiray tanindrazana reto satria atody miady amam-bato reo. Ary io dia santionany ihany io fa taratra ary symbole ny fangalarana ny tanintsika malagasy, fangalaran'ny vahiny ny tanintsika malagasy manerana ny nosy nanomboka tamin'ity fitondrana tetezamita taorian'ny fanonganam-panjakana ka mbola mitohy mandraka ankehitriny ity. Dia mahereza daholy ry malagasy mpiray tanindrazana rehetra fa tsy ho mora ny tolona, fa mafy ny miandry antsika aniliana an'izao tsirariny izao.